Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azy tamin'ny zana-bolana mahazofahana hatrany ny tsiokatsinanana avy ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy sy ho an'ny avoatany mitoetra ny tandrivindraona mihitsy tokotoko ho an'ny faritra sasany amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara izay tombanana mitatra ho an'ny ilany andrefan'ny avoatany sy ny atitany atsimon'ny Madagasikara ray manontolo izay any amin'ny fisasahan'ny herinandro anoany. Ny sabotsy kosa indray dia mety hisy ny ampahandraona miaraka amin'ilay zone de convergence intertropicale mety akasika an'iny tapany avaratry Madagasikara iny andrasana araka izany orana izay mety atevina indraindray ny andro ny sabotsy izay hatrany. Any amin'ny alahady anoany dia misy kosa ny mety ho fiforonana rivo-doza izay aray maso manomboka amin'izao fiandohan'ny herinandro izao izay mitoetra any atsinanany morontsiraka avaratra atsinanany Madagasikara iny mbola somary manjavozavo kosa nefa ny mety ho lalan'izay raha toka miforona izay fahatran-dratsy izay fa azaraina aminao eto hatrany moa ny vaovao mahakasika an'izay. Ny maripana antsika dia mety hidina ny maripana amin'ny ankapobeny saika manerana nosy any amin'ny faraparin'ny herinandro indrindrindrindra ho an'ny tapany avaratry ny Madagasikara iny izay mety hisongadina kokoa izay fidinana maripana izay raha any amin'ny farany herinandro any hatrany. Izay ny mahakasika ny mety hoforonana amin'ny ankapobeny fa ny toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro ary ho an'ny rapiso alatsinainy dia mety hisy hatrany ny tandrivindraona ho an'ny morontsiraky melaky sy ny morontsiraky ny faritry menabe ary koa ny morontsiraky ny faritry sofia sy diana mety ahitana an'izay tandrivindraona izay ihany koa ny morontsiraka avaratra atsinanany nosy manomboka any Antalaka hatrany Toamasina ny ambiny kosa dia maina hatrany ny andro raha ho an'ny rapiso tolakandro misy hatrany tandrivindraona izay mety hitoetra any amin'ny faritry melaky ny faritra atsimo andrefana ary ny faritry menabe any amin'ny atitany no tena mety hitoetra izay orana tandrivindraona izay andrasana ihany koa izay ny morontsiraky ny faritry diana ny ambiny dia maina tanteraka hatrany ny andro. Raha ny maripana vavinavina amin'izay andro ny rapitso izay tombanana hatrany amin'ny 30 degré celsius ho an'ny avoatany ary saika mahery ny 30 degré celsius avokoa ny morontsiraky Madagasikara izay mety mahatratra hatrany amin'ny 30 degré celsius zany ho an'ny faritra atsimo andrefana sy ny any amin'ny faritry betsiboka ho an'ny talata kosa indray ary dia mbola mitohy hatrany izay orana tandrivindraona izay ho an'ny faritry melaky ny atitan'ny faritra atsimo andrefana sy manakaikikaiky ny distrikany Morombe any atsimon'ny Morondava any mety ahitana an'izay ihany koa torak'izay ny morontsiraky ny diana izay mbola mitoetra hatrany izay orana tandrivindraona izay maina hatrany ny andro raha ny faritra sisa ny maripana voavinavina amin'izay andro ny talata izay sy 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny avoatany ary mety miakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius izay ho an'ny faritra betsiboka ny any amin'ny morontsiraka atsimo atsinanany nosy ihany koa dia misy fiakarana izay maripana izay satria dia tombanana tonga hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripana ho an'ny faritra nosy indrindrindrindra ny distrikany Taolanaro. Ny toetry ny androntsika ho an'ny alarobia mbola misy hatrany ny tandrivindraona ho an'ny faritry melaky ny faritry menabe sy ny faritra atsimo andrefana ary mety hitatra ho an'ny ilany andrefana amin'ny avoatany zany ny faritra vakinankaratra monomanimo matsiatrambony ary ny faritry orombea mitatra ihany koa izay ho an'ny tany faritra androy sy ny any amin'ny faritra anosy mitoetra ihany koa ny tandrivindraona ho an'ny faritry diana ny tapany avaratra amin'ny faritry sofia ny ambiny kosa dia mandraona fotsiny aloha amin'ny ankapobeny indrindra ho an'ny avoatany ny morontsiraka atsinanana moa dia ny masoandro no hibahatoerana kokoa raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alarobia izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana raha ny eto amin'ny avoatany hitantsika izay any amin'ny faritry vakinankaratra ho an'ny tapany atsimon'ny nosy kosa indray indrindra ho an'ny faritra anosy ny any amin'ny faritra atsimo andrefana dia mety mahatratra hatrany amin'ny 30 degré celsius izay maripana izay ny maripana ambony indrindra ary ny ambiny kosa indray dia tsy misy loatra ny fivanagoavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay ny mety eo tamin'ity an'io ty ary rapiziray fotoana manaraka veloma tompoko.